Trano vetivetsika ato anatin'ny fandarana amin'izao maraina izao ny Solombavambahoaka Naivo Raholdina voafidy tany amin'ny boriboritany fahadimy iresaka vetivety mikasika indrindra ny fanapahan-kevitra izay noraisiny fitsarana avy malala-panorenana farany teo mikasika ny tanàna Antananarivo hitondra ny fomba fijeriny zany izy raisika ato anatin'ny fandarana amin'izao maraina izao miarabanao Andriamatoa Solombavambahoaka dia misaotra miantrano ato anatin'ny fandarana. Miaraba namana lalatina dia miaraba ny teknisianina dia miaraba ihany koa ny mpiain'ny fandarantsika amin'izao fotoana izao ary manantitra misaorana anareo mahafahanay Solombavambahoaka manao tatitra amin'ny vahoaka mpiaino amin'izay zavatra miseho eto amin'ny firenena. Alohan'ny ametrako fanontaniana mikasika an'izay antony nanasananao zay moa Andriamatoa Solombavambahoaka ny gazety Androany Maraina nisy nivoaka ny resaka anao hoe manao karazana but de pouvoir zany na fanaparam-pahefana teny anivon'ny fitsarana teny ianao amin'ny maha-Solombavambahoaka anao nefa raha tany mikasika ny anabavinao ary tao anatin'ny lehilahy-tsoratra moa dia miteny mihitsy hoe fatreny amin'ny polisin'ny faritany nanao famitorana ny raharaha mahakasika ny anabavinao no zay voaroro izy amin'ny fisolokiana nanapatra fisolokiana zany amin'izay resaka tany zay loatra hoe nanapatra ny fahefanao zany ianao ka asa inona no zavatra mitranga aloha mikasika an'izay sao dia mba nanao fanaparam-pahefana tokoa ianao maha-Solombavambahoaka anao satria zany hoe miaro ny anabavinao dia ianao raha teo moa dia amin'izay sehatry ny fanana tany zay ohatra mihetsiketsika be ka tsy fantatro inona ny tena fandehana. Misotranao mihitsy fa za moa namana lalatina tsika mianadanga mba mitovitovy ihany amin'le rehefa na misy olona mankasitraka anao na misy olona tsy mankasitraka anao dia ohatrany tsy dia gaga amin'ny misy kazay mialatsiny raha iten'izay fa za moa efa nanoratra tany amin'ny filohan'olo lavitra ihany sy syndika mbola nanoratra any ihany amin'le gazety sasany fa ny gazety taratra zany dia les nouvelles dia courrier zany raha samy vaovao mitovy zao any ary dia hafa foana amin'ny fitendresahana rehefa misy resaka Raholdina izy io dia za fantatrareo tsara fa za dia miaro sy manasoa vahoaka ary tadidinareo tsara namana lalatina raha fionanay voalohany tamin'ny premier ministre teo Lokolo Roger question réponse atao dia za nametraka fanontaniana tamin'ny ministre fitsarana hoe mba miangavy ny tenako eo anatrehan'ny fitsarana indrindra fa amin'ny fampanoavana fa ao dia misy tsy mijery dossier mihitsy ndraindray napetrako zany tamin'izay ka raha aty tokony madio ohatra hoe aty tany tokony madio na hoe aty tokony hidirana ponja dia jerijery fotsiny reo rehefa mahafantatra olona zavatra misy dia tsotra azoko asehoanao eto namana lalatina tsy niditra tamin'io mihitsy aho manana avocat reo olona reo ary mariako etoana fa reo olona reo nanao fanaparam-pahefana asehoko anao olona mpiteo reo io nandresako anazy teo ampisenava nylazana lana tsy hanonona anarana minisitra teo aloha izy io olombelo loatra angetra ny anabaviko afaka mividy tany afaka mivarotra tany asehoko anao ny acte de fonte io tsy tononontsika ny anarana fa nividy tany izy rehefa nividy tany izy dia namidiny tamin'ny olona le tany ary io tany io dia mariana fa ketriny azotsika hoe io ny situation juridique soratra amin'ny anarany rehetrarehetra io fa nahita tany hafa le olona nahita tany mora akoatran'le teo dia rehefa nahita an'iny izy dia aloha verina le voaloha satria mbola promesse de vente le izy mbola tsy vita le papier dia le zoanabavy koa zany teny efa vita amin'ny papier efa reo ny acte de vente tsy ny sisa fa io le tany aza io izy nahita hafa ndiko tenena manko tsy dia tena détail loatra fa inona no anjara andraikitra ao anatin'izy na tonga ny hoe ianao manao abus de pouvoir zay tena apetako le izy dia rehefa nandeha le izy dia no tonga tany dia mitady lalana le olona mba merenana le volany dia nitory penal izy tao amin'ny fampanoavana azonao hoe adeloka soloko ny tany tsy loko fa io le izy dia rehefa nandeha le izy tany tsisy nidirako mihitsy azonao atsaina eto Andriamatoa procureur na le fampanoavana tany akory andray mandeha fa ny zavatra nyseho fotsiny tena vadika lay teny tamiko le olo am'izay malala premier substitut zay malala mpitsara tsy ny sisa dia avetrany dia tazonina tany amin'ny violon le anabaviko rehefa nanao an'izay dia teny tamin'ny tompona ndraikitra zay hoe jereo fa reo io ady madio io resaka anina vola zay zany no lalaoviny lay mpitory sy lalaovin'le mpanao gazety dia diso daholo ny rasahany eo hoe lazaina fa nisy tany amin'ny fitsarana lazaina fa nisy apio lazaina fa nisy an'izao fa le ady io dia olana ady tany tsotra ary tsisy soloko mihitsy le olona fa ara-dalàna io ny juridika sisa fa nytiako apetraka fotsiny hoe izay zany mba niteny manararoatra koa amin'ny mpanao gazety rehetra za tsy mbola nitoko mpanao gazety hatramin'izay niainako ary tsy nieritreritry toko mpanao gazety fa zay kosa manao hoe oka tsy mba tsy afangaro
amin'ny Raholdinako sy mampanao politika ako satria za tsoko aminao fa nandritry ny tetezamita raha tsy CST tao efa manjato ny nitraponja vahoaka ny aty tany ary betsaka ny trano efa nitsipatsipaka teto fa niady am'izany de zatry le mpanao gazety ary misy hoe io misy olana de fatalepo tsara le zay sokosorena amiko koa azonao tsika koa aza mba soany fa mba mitovitovy any le anarana de fa sokosorena amin'ny Raholdina am'le manohitra am'le mitsikera fitsarana am'le fahefana tolava ao samy teny ao masombahoaka na ministra na mpitsara na iza hoe tsy mety zao tam'ireny aty tanga eny de vao mba misy fianakaviako tonga ao azonao ary mbola anyreny za tsy makala-pitsara misy anabaviko pitsara misy zanako anabaviko pitsara misy zanatralako misy namako pitsara fa raha niditra tamin'io raha io dia afangama raha tena nanao fanapara-pahefana fa tsy niditra mihitsy zay fa le mpanao gazety sasa moa de fa manaraka ohatrany ka tsy diratsika iny mazava ho azy fa diso filà zao fa nalito amin'ny fampanaovana nge tsy nangataka fampiarana lalany fa samy nahita dolo hoe affaire civile le izy fa noho Raholdina malaza be noho tsy fitiavana manokana Raholdina de zaka ary misy an'io fa efa ampelantanany Bianco io efa elampelatanany tompona andraikitry tsatokatony io de tsy miditra fa zao kosa efa misy kosa tsy rariny na hoe lana oaingana de tsy maintsy mijoga Raholdina na iza faly na iza tsy faly. Ok, ya iny moa parenthèse fotsiny ihany fa misaotranao nanao an'iny fa raha ny hevitra ty azo mampiazo azy de satry le sasany koa ary amin'io fa raha mbola misy tratrany tsindry azo lena tsy maintsy mijoga Raholdina zay mahatsolombavambahoaka azy. Ya fantaniko avy hatrany Andriamato Naivo Raholdina hoe inona no enao manko zany ny teny hoe mbola proof fa fandraisana baiko avy amin'ny fitsarana avy amin'ny fitondram-panjakana ihany le fitsarana avy mbola lampandrena le izy ve tsotra ny tokony zao zany raha ohatra hoe apetrako aminao zany fantaniana de hoe tsy efa mba mampety anareo tokony tokafana kosa ve le HCC hoe bravo fa mba nakany amin'ny zavatra nety aminareo satria nareo nitsipaka le lalàna mba nitsipahany HCC koa le lalàna tokony mety aminareo nefa nareo ndray ohatra mitsikeran'le HCC zao liza namana lalatina anisan'ny za moa Solombavambahoaka miresaka amin'ny olona rehetra fa so ihany fa nisy tony radio ohatran'ny FM tony manazava saim-bahoaka satria zay Solombavambahoaka ary tsy de mahasihatra any amin'ny ainao manjeky sasany zao ny ataoko anao ary raha ohatran'izay ny raisy ny ACC hatrany am-boalohany na hatramin'ny isin'ny ACC République fa efatra de marina ny teninao fa ny asan'ny ACC ny fijerina de zao miaro ny fitondram-panjakana ary za moa zany sy ireo namana vitsivitsy Solombavambahoaka tsy pahay lalàna de efa mieritreritra mihitsy hoe tokony hodiniana ihany io le fanindren'ny filoham-pirenena mpikambana amin'ny ACC eo satria misy akony be eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra satria zao mifandehany raha ngavana ny boa maharitra to amin'ny antemeram-pirenena de fantatrao tsara fa teto namana lalatina nanazava hoe ny fitsipika anatiny teo aloha foana nampiasaina ny fidinana ny sebro rehetrarehetra tao de ny atao hoe fidy de misafidy raha koa tomamonjy zao maky sasa Kristina Razana Masoa ireo ny safidy de nisy nyvaliny teo de rehefa tonga tany amin'ny ACC le izy de lasa ny tsy mbatika hoe tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana satria tsy lany le PMP de natao ny latsabato fa tsy fividianana raisitsika faharondray ohatra article 54 be pahay lalàna zay rehetrarehetra nge manana pahay lalàna avokoa samy malala fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana io fa zao rehefa tonga teny amin'ny antemeram-pirenena raha tsaronao tsara de zavatra telo ny tsy natafiditra amin'ny prime ministre teo moa ny fedinindala 4 zay tsy anisany ady an'izany fa hoe rehefa misy oka isana de raisinay fa zay tsy miditra an'izany teo le hoe tsy nanaraka ordre du jour ary izay mapara de nanao tsy miditra eto iny raha tsy mivaliny ireo ketinany amin'ny ACC satria aminay mbola tsy prime ministre amin'ny teto nareo FM mahatonga tao mpanao gazetanareo amin'ny raiky amby folo sasany amin'ny teny an'io amin'ny de mamoaka ny ao fa fanaraka lalam-panorenana le izy satria inona ny antony namana lalatina mifanaraka amin'ny tombontsom-panjakana de ity indray intelo an'io ny tonga tao ary efa nitsipahana tany amin'ny ambavafony io ary eto manararoatra fa marina le teniko teto le atsaka tsaronao le hoe eto amin'ny TV plus ny teny hoe zany manaiky ny fandravanana Antananarivo de ny teny le sorabaritsaona hoe tsy zany nanao an'iny fa io Ntina Real mialatsiny fa zao io zao ministre de mipetraka ao de voapovo zany no nitonga iny tamin'iny vocaliste ao amin'iny de hita ndray noho ny avy eo fa grève ny commune name 62 heures tsisy nanaiky voaka n'Antananarivo rehetra iny telo tonga atao aminay ny lavina foana ary rehefa mivoaka izay de Solombavambahoaka 16 tao inona ny mety zavatra iseho raha ohatra ka tsy nandray ny fanapahan-kevitra iny ny ACC namana lalatina de tonga ny atalata
atalata amin'ny efatra zay efa ndray ny syndicat zay député raiky amby folo to amin'ny commune ny olona rehetrarehetra osorena to iosongozana le fitondram-panjakana fampiresaka tamin'le syndicat mpiasany Antananarivo efa niteny an'izany to amin'ny assemblée ve rehefa hoterenareo masaka eto ty satria zay raiky amby folo raha ihany ngazana maningana ny député any bobokotany fahenina izy ihany nanao an'io de zao anitsoka ny vahoaka izahay itsoka ny vahoako ary anatona ary nitety fikambanana maro izay hoe bon ho averinay amin'ny vahoaka ny fahefana enao nga nazavainao tato ny tamin'ny Burkina Faso hoe efa tsy nasolo tena vahoaka le solombavany de niraisy ny vahoaka ny fahefana de ny olona ifampiororona ny olona mety grévisieux eto no mety fidirana an-dalambe no ny fiarahango rehetrarehetra hitsipaka ny olona lany io de nahazo baiko izy hoe inareo dia manao zay amarotoerana amin'ny fitondrana tsy anelingelina amin'ny fitondrana manelingelina nefa ty ka tsy paony amin'ny ambavafony ihany profony zay zany hoe raha tsy nisy ny contestation solofananoerana zany de nataony hoe nanaraka nanaraka lalam-panorenana ny ko lany tamin'roa amin'ny dimapolo am'raiky amin'ny dimapolo am'zato samby lalatina tsy manaraka lalam-panorenana rehefa io faro tadidinao tsara angamba ny tenin'ny ministre Tapera hoe zay ozy de matsapa fa tsy nanaraka lalam-panorenana iny article 54 iny fa sainga matsisin'lay crise institutionnelle de nanao an'iny ny ACC zany velona namana lalatina ny asan'ny ACC manao zay maritoerana ny fitondrana maritoerana ho azy fitondrana namana lalatina rehefa miadana vahoaka rehefa mieno ny fiombahoaka rehefa manatanteraka zany andremato mety ady fiadany zany andremato Naivo Raholdina raha nareo zany teo amin'ny fitondrana nanao ohatran'izay koa nareo napiasa n'le ACC napiasa rafi-pitsarana rehefa mbary zareo manao de lasa tsy mety tsy nanao raha zay aloha miala tsimy zay aloha tsy nanao an'izay zay nge ny olona nanay tamin'ny fleur jonary mampianina nametrahanay azy teo de anaraka lalam-panorenana anohy ny tolona sivy sy roa arivo azonao ary anaja taky ny anak'Andriamanitra lalam-panorenana raha nanaraka lalam-panorenana andininy faefatra amin'ny dimapolo izy ka avety amin'ny mapara nanindry premier ministre tsisy nanana olana tamin'izany tsotranao anazy zay ary ohatra koa nge izy ka nazaka ny démocratie tao amin'ny antenimieram-pirenena ina moa ny olananay aminy fa nisy ny temy mantsy mpanao politika sasany hoe arona raha ihany ireo eo izy mety aveo tsy mety mialatsiny ako fa samy nanonareo nge samy tianao nge raha nanoana olona namana lalatina tsy hanoanazy andika lalam-panorenana tsy hanoanazy mitabahoaka fa raha nieno ny teninay izy ka nle olona nanana teknika avy ety aminay ianao ve de sama zao problème biany toliara hitanareo amin'ny tondratrano dalo io ao asisisake aizaka zao le filolevitrany ary ohatra anao fotsiny tsy hoe fitiavako manokana ny Roberto izy ke lany tao fa tamin'ny andro fotoana fony tantanany tao na teny amin'ny CT nandeha dolo izy ohatran'izay koa nge to Antananarivo pampasolo eny lany tao de zay tsy sinykotana indray fa nakotana ndray mapaka indray de napeta aizaka zao ny sasany am'zao marina tokoa fa ny filoha lefitry ny avany toliara tena mangina taty re mihitsy tsisy ninina mihitsy fa rehefa nahazo katikatika kami vital tany to tsy fantatro mariako namana lalatina ina katikatika kami vital netsonareo andrele nisy an'izany to fa tsy fantako za moa ny anahy lalatina zao zaka nanao Solombavambahoaka izay mapaka teny napetraka président Andrinirina Ratsoelina taminay de hoe miomany anareo na ny trano andraisanareo olona na nentinareo manana rehetrarehetra fa olodrany ny tokony natao de za koa fantatra hoe tsy maintsy mila automobile ary ilaina le izy satria makeny soa amin'ny masoandro anao ho bataiko amin'ny taxi be de fa nanomana automobile nanomana trano fandraisam-bahoaka nanomana brosy ny sisa rehetrarehetra io fa nisy le niekitreritra hoe anonotra ny lelany amin'ny propagande zay nge natonga le mipara reo le mitsipaka ny andra Ratsoelina sisisa reo laza moa namana vololona tamiko azoko asehoanao message manao hoe mety aminay foana na zaraina io na tsy zaraina zao vao manaprofa tsy voafefe mialatsiny tsy any am'izay nge le izy ny ranomasina valapare koa zay andriana-ponimerina arivo latsy matindray andro misy sotoavina taona misy zanaky toliara ahoanareo zao satria ohatrany hoe mbola misisika ihany le fitondram-panjakana mitady hevitra indray anaovana statut particulier hafa le tanàna Antananarivo zany hoe mbola tsy resy izy zany izany hoe izake tsy ny atao hoe mandesa nge izake tsy ny atao nge mandesa lalatina de miadana vahoaka malalaka fanaovan-gazety mipetraka malalaka amin'ny fitsarany azo fihezana koa mpitsary fa tsy hoe izy mpanjaka de zitiny avoaka de avoaka de zay manohitra an'iny de manao fanaparam-pahefany zany any no nitakiny tamin'ny sivy sy roa arivo ary zay mahafisiko foana retany rendanitra izay raha nanoana ny fleur jonary mampianina tompoko de nanoana azy anoho ny tolona hanoana azy natateraka ny etaitabahoaka nanoana azy naja lalam-panorenana zay ihany
fa nanatsan'izay izy a sy ny demokrasia izy a tsy misy lany andro na ho avy eto fotoana tokony amangina trapony eny anjanahary am'izao fotoana zao ka ho ianao hoe izy mbola tsire sisisa mieritreritra mola vola lalàna hafa ndray aloha izy mola vola zange zao ny tokony ny efa enitsika nge zao fa nisorona secrétaire général ministère ny intérieur fa raha tokony izy any ministre mihitsy nisorona ministre any nitondra an'iny tao aminay tao ipiry izy hitondra an'iny tao ary ny tokony izy koa nge tokony esorona koa Solombavambahoaka roa amby 10 sidy an'io tao tokony mametra ampialany hoe mialy zay satria izay zany mandalo lalàna ary efa mba fa nefa misy tsokanao fa misy amiko mpitsara misy ango juriste tena efa manana maizy azo mihitsy satria nondranarana ary misy alany ao anatin'le haute cour de justice ao anatin'io nandany an'io lalàna io de za hoe namana lalatina za tsy manao atipoky sanatria fa misy fizarazarana avy amin'ny mainty rano na ny analalava na ny atoliara de za Solombavambahoaka se mbola tsy tany toliara hatramin'izay nenako tsy mbola tany toliara hatramin'izay nenako zany anangatana ho atsakako hatramin'ny tongotro nefa misy député avy amin'ny toliara ary mipetraka teto malala tena tsy mety tokoa lesy io fa tokony ohatr' zao ary zay ny ilaina ministère ny kolotsaina fa tsy hoe petraka fotsiny de ndray vazaha be de manao an'izao eo fa mba hoe iza nandorongova aiza ny saponatra aiza ny any rehetrarehetra satria nge raha sanatria vavana tilela vitandreo rovy eo lany vola misy mandoko fandroany ndray nareo aza amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement ta mandalo eny anivony anteminy era-pirenena tsy vitanareo miteny azy hoe to tsy mba misy resaka momba ny kolotsaina sy ny resaka ara zavakanto ny kolotsaina mihitsy atao anatin'ny politique générale nentiny teny lalatinasanakoa zany nareo lalatina mpanao raiky amy 10 zay ny ao ary eto ny tsarako mpanao gazety sasany raiky amy 10 am'za atao reto milazako amin'ny mpanao gazety sasany hoe aoka nareo rehefa miteny de tsy ny Solombavambahoaka rehetra isorako nareo fa mpanao gazety nareo sy mifivaha ary ny asem dia rehefa tsona atombosy koa de tonga ao foana miteny an'izany foana ao namana ao nongonam-peo ikeny tsisy ana zay ngeny tsy tiavan'olona amin'ny fianakaviako ndray de peana raha vao misy azona azy fa za tsy mahatikena maso mihitsy fa nanaovako so nitenenina tolo zany tao na resaka kolotsaina na resaka hatramin'ny fa nareo zany kely feo zany nareo de tsy misy maheno zao ny ataoko anao ohatrohatran'izany ny fomba mialatsiny satria mofotamany fa fampiavana pirenena moa ny atao nefa misy ko tsy te hiavana fa ohatrany hoe ny anadony politika amin'ny fotsiny mamay azy ohatrohatran'izany fitenao zany natondra valomanana taminay tam'izany tianidina nefa tsy ampelatra ny sasany zatra mitaingina avion avy eo ny avion tavela tao ivato ianao nanidina ny Afrika Atsimo sy Dego ka io etinao hoe kely izay mety vitsy ao mety kely fa mivoaka ambadika be de be ohatra meko anao zany nge niteniko tao de resy zay tamin'ny any de voaka izay fa zao rehefa mipotra le vahoaka rehetrarehetra Antananarivo mipotra ihany marina ka tsy tianay mihitsy namana lalatina hoe izay ndray nitondra crise vaovao eto izay ndray nitondra kotana vaovao eto fa mivahoaka tsy baikondra am'izany tamingo amby 70 ane tsakitsaky 100 fa tsy nisy mibaikongay mandreny rehetra namana lalatina mbola misy tsy teraka koa filohandra Ratsuel fa mipotra mivahoaka rehetrarehetra tsy mbola teraka ane filohandra Nirina Ratsuel may tato amin'ny hôtel de ville fa tao anaty teteza mihitsy izy vita ihany ka ny tiako apetraka de tsotra za miantso ao ministera miantso fitondram-panjakana miantso vahoaka hoe oka mba maka lesony izay tonga amin'ny antemera-pirenena mba eno ihany fa vato kely latsaka maso mety kely ihany fa atitsoka izay itonga ao de hitondra fanivana ka rehefa tsy henonareo zay ao de verina any am'le fidy anay zay ka raha ohatra nisy ho tapitrisa amin'ny fidy anay na ray tapitrisa de reny no atsinay averina any ny fahefana ka mikasika an'io zay mbola konokononina any io de verinay fa andany andro fotsiny io rehefa mampitandrina sady anareo hoe sodembola mpizarazara ndray tena marina zao de latsain'olona manao mianasy eto ndray fa tsy mampitandrony zay fa efa mampiomana zay ndray mantsaratsara kokoa de efa mampiomana koa zay hoe olany eo fotsiny andalo eo raha mbola ndefa tablety vaovao fotsiny nga sy mibandy mialatsena fa zay moa fiteny rala raha sy mibandy manina raha mba miady tsy hoe 2,5 millions tsony fa mba atao tena 10 millions ohatrany tena mety lainanga lasany amin'ny trapona lily izy tsy manina fa zavatra tena problème nge namana lalatina fataniko zao tena mampalailao nge namana lalatina de tsotra de kaka zay mahatonga an'le hoe le olona ndrandray mametsiny an'le député zay natonga anany tenany raha masoko arenanay lany tamin'ny député tsy tokony hiteny mihitsy ao raha vao rapitso fa noho izy namita baoka de mitena aloha raha vanany io tena miomba mi za lalatina ny vonina andava miboamaritra tao na tsy nanohitra na tsy nitsikeraky mapara atao amin'ny Carliton koa todolonareo fa ny TV plus ihany na de nanao public reportage ary namerina volako
no mantsy mba tsara fantatrany ny tena mantsy namanao ny tinarialo la zao sy olona laza fa tsy ngaitsina teto amin'ny TV plus efa nandovolo zay nanao invité zoma zany tokony invité to naverina vola efa nandovolo zay aza miregle compte na radio fahita la fety anao fa mba rahaotoko ny lalatiny satria reo tsandray mihitsy de mba tsika koa na aksislaigny zany misy resu zany ka ntsika apetraka hoe mba tsara fatavaoka ihany ane tsika nge mila famarinany tsika nge mila mahitsy ka zay eto milaza hoe raha mikasika ny antenimera-pirenena raha nyteny zay tokony horavany io a de alefa mihitsy fividianana sao vo le vahoaka vo tonga saina satria be de be mba mamenatra mampalelaony ange mialatsiny ataoko tenina zatovy za mo hitanao hoe le taimbavany vololona hoe ny andro ratsoelona ny saika tsy nalany ahako zany zany mivavany hoe za tokony tsy tokony nanaovako mapara ny saika tsy nalany a de ohatran'izany koa namana nikola de justement izy indrindra ambola aperiko anao a tsy hoe miambo a fa raha tsy zay enina teto Antananarivo any azy zany efa pira malaza ohatsy zany efa nalaza raha tsy valaka zany za tsy midoka tena fa vafisaingy zany efa pikabara efa nanao asa sosialy foana fa izy reto tena za tsy nalala anazy raha tsy tao amin'ny TGV tao ary izy ary AGV fije koa satria efa tsy tanora tsony fa efa lazonavy ka ny tiako tenenina aminao hoe tiako tenenina aminao an'izany hoe de le olona nena tsoko amiko nena ballon misy nena fisy izy nena voly izy nena ngetrarehetra izy napotra tamin'ny tele rehetra izy namboarina volony natao tena zay mba mampalahelo ane namana lalatino zay ve le fomba fanaovana politika eto ary za tsy hoe nilelaka amin'ny filoratsoela mialatsiny raha nilelaka taniny zany mbola mety TGV za mbola tanory fa zany tana amin'ny mafafisainka fa miaraka amin'ny ratsoelona fantaniko farany tsara fantatry vahoaka mantsy li satria hoavy le décision za namana lalatina de misy fametsiny eo le resaka déciance saika antaniko amaranantsika ndresaka fa manjary lasa mitatra be le resaka tsara fantatra ihany namana mafinatra miresaka aminao fa zany hoe fomba fotoanatsika ny saika antaniko fotsiny hoe karaha zay ary le HCC zany hoe raha ny fomba raha ny profil omenao an'le HCC zany de tena hoe manaraka baiko fotsiny dikan'izay nge zany a satria sura fa tsy etiety am'le fitondram-panjakana raha ohatra ka miongana le député izay atao hoe nivadika tam'le ligne directrice enfin le ligne de conduite nareo zany azo antoko nge zany fa tsy ahomby le procédure na déchéance hoentinareo nanivony HCC raha zay fomba fijerinao zay zao le izy a anjaranay no miteny azonao mialatsiny fa za tsy pasteur fa pikabary anjaran'ny pasteur sy ny mpitondra fivavahana no miteny mba tsy hodinina amin'ny rany hoe aza mangalatra ianao aza mamono olona tsy nisisy ianao a de an'le olona aveo rehefa tonga any amin'ny afo be izy ka zao izay a ny andehananay ao a tsy filohan'ny antenimera-pirenena na ny filoha-pirenena fa ny vahoaka maniraka anareo rehefa miteny anay ny vahoaka hoe mametranareo fialana de miala zay fa mbola tsy miteny aloha izy hatramin'izao ka nitika an'izay a ninona ataony de anjaranay a mikitika ny HCC foana fa raha ohatra ary ange zao namana lalatina iverenako ary fa zay zao fa fitsanisa atao efa fantatra fa tsy maintsy lany eo amin'ny assemblée iny tena angina fotsiny teo ary zay a tsy nanao anina eny HCC ka izy moa ny alalanao ny filo ratsika kane taditinao tsara tamin'le grève 91 reny ny tena olona vitsika elo Antananarivo filo ravalomanana ane raha mbola nitokana nikanja démocratie hitako ambany eo zakao endry be mihitsy izy ambany eo nefa zay amin'io fa manao tolo ka io le manambanimbany vahoaka io ka io tsy fantatrao a na tsanatria ary tsisy ane zany ary ka tonga tolo ary voaka rehetra Antananarivo fidy anay hoe mivoao nareo rehetrarehetra tonga amin'ny assemblée de ity fitolo loatra zany ve tsy mampatahotra ianao mampiorory ianao manao an'izany manao menace ianao manao ka mba tsy siny zany a de adidina Solombavambahoaka misolo tena azy izay nge ka namana lalatina mibokiboky tany fadiny misolo vahoaka roetsy ka rehefa tsy voatsoloko vavy de roetsy koa no avy teniny de tsy fandrenesana eto ka mety tsy anao an'izay izy na anao izy na tsy anao fa dossier mipetraka ao anazy io zay nge de efa tapitra sady namana lalatina ny epona manela ambarana koa zay amin'ny fiteneny de zao ny toko anao teto ny tabataba hoe tsy mety koloha zay io ny teto ny tabataba inefatra teto aminareo teto lazaina fa mahay io zao awa tsisisy ainona tsapa ihany ny filoha-pirenena ekitona teorina ny ministre Maranto Jean de Dieu ny teny hoe izy ministre ao anaty gouvernement ary manohana le fitondram-panjakana ohatra ny efa miteny sahady hoe tsy possible zany fanalana an'ireo député reo zany ozy hoe ny député nge ozy tsy azo alana mandritra ny ampernance mandritra ny fotoana iasany na de misy aza ny procédure na déchéance dikan'izay zany sura fa tsy ahalan'ireo nge nareo e ary izy ko raha teo koa efa nanao défi an'izay e tsisy alahala mamapara 2 sy 3 zany ozy e tsisy de ny vahoaka
vahoaka ny tsara am'le ACC am'izay satria lalàna petraka io de ny vahoaka no itsara ny teny an'izany mikasika angay mandeha maranty za tsy manan'olana amin'ny mihitsy fa tiako apetraka any fona ny ara-patsefiko amin'ny vahoaka hoe izy anisan'ny mivoky tao ambodivona natsapa teo ireo izy ny ministra Joanita hoe tsy fanaraka lalam-panorena no ka tsy andray anjakintsika de avy eo zareo de tany amin'ny nareo manay koa midina pitsanganana zany nareo manay koa vatana moramora ataoko anao hoe tsy hoe zay manaiky fa zay ny zava-misy sonjaka loatsato lozazia makakaka zaka nisy an'izay ianao manao pikabary mahafantatra tsara hoe io vato lampy io arony nangeza rehefa tsy miteny de angereza amin'ny vorona ka nareo manko nietreritra ny tena nareo natanjaka be le maparaka zao nareo ataony mety marina ny teninao zay fa tsy zany ny teny eritreritra fa sotranao nametraka zay mpalalana zay koa navaka ny tsipakifaky sy mivaky azonao saranay ary nisy ange satria izay nge efa niteny tamin'ny voalohany iza zao namana roberto efa niteny tamin'ny voalohany laza aminao fa roberto nge tokony candidat ny mapara atao toliary tsoko aminao za mivoky tamin'ny kastina rehetra atao hoe toliara ville fa nidrikina ny filoha maranty tamin'izay hoe za coordonnateur anao indépendant koa tsy manaiky mibasoka fa tsy tena ndefitra le zandrilahy de ngotsaka tany amin'ny toerakafa fa lany any izy ohatr'izay io ary efa tsaika potiky sy teny izy tao mialatsiny ako ka izay zany sao zany ny filoha national lay misaotra sao zany zay rehetra vao samy tonga saina hoe le olona sasany ane efa tany amin'ny agema mbola tsy takaka satria joelona mbola vo 7 taona sy tapany ka tikan'izay amin'ny 2018 izy mbola vo 7 taona sitrapon'Andriamanitra fa ny sasany amin'ny 2018 efa misasaka ny tsatsabolony fotsy daholo ka mitika tenena aminao va mitsotro ronono mety efa sotrona kafe ary sasany miankina ny zavatra miseo nanaka za tsy tsika mopikabary de masina koa malala moam ka nytiako apetraka mbola tsy taky zay satria raha ohatra ary apetraka amin'ny lalatina tsy mahapara rehetra tsy mpakafian'ny andry ratioelona hoe raha ohatra ary zany ka tsy mipotra ary zao ka tena hoe président de ratioelona ny filoha natao premier ministre maranty ka reny ary nataony taizany efaratsika fa soa reny soa ny kapohanao izy ny baiboly efa nareo tena mety capable nanao azy prime ministre tena misy mihitsy ko izy amoa nanapozy fa sinana ny koa fa de zay volo mangina zao ny ataonao bolankarana hoe raha androany amin'ny voafitakao izy de atsonao fa kapitso amin'ny voafitaka atsokondray ka soa lavo miarina soka ita mitsako ary mba hita ihany tsy pakifaky sy varina samy maniry ny atsazy satria ve raha malalany hoe tany amin'ny arema ary iny lesonao an'ny filohanay iny ary zay ny vavahanao azy lesonao anareo koa lesonao anay zany refa nakalesona avana fa ny anandre lalatina lesonao anareo zay tsy mavita miteny an'le filohanareo hoe tsy mety monsieur le président fa hoe oui monsieur le président misolelaka ka eny zay aloha fa zao fotsiny olany onge anatina demokrasia tanao misy fiteny tsika malagasy pikabary hoe lehibe tsy mba diso tam'izany ka io rehefa lehibe manokabilany de manandratsika fa rehefa ny ankizy de mangalapinana latsaina fa manandratsika le efa trany fiainankizy laniny fiainakoho mbola manandratsika ka mba samitonga saina am'izay hoe votakoa le ngay mandeha fa tsy fehany ka oy hoe marana koa de tsotra fotsiny natokanao fitiniko hoe voalohany indrindra izanaivo Raholdina de ny Solombavambahoaka ka nahavako na vahoaka ny izy rehefa manao tsy mety fitsarana na iza faly iza tsy faly efa tsy maintsy mijoro fa roa manakakarak'izay mikasika ny décience na anaiky izy na tsy anaiky tsy maintsy ataonay io na iza faly na iza tsy faly fa alova vahoaka sy ny tantara ny tsara azy fahatelo mikasika an'le hoe lalàna mbola hoentina eny any antenera-pirenena rehefa tsy fanaraka ny tombontsom-bahoaka de tsipahana eny amin'ny ambavafony de iverina any amin'ny ACC indray de azany azy avy eo rehefa izy amy mamorona crise azy eo ary fa efatra farany ary zao ninidina ve lalàna lany eo de andray anjara amin'ny fifidianana foana nareo ny fandraisana anjarany de tsotra zay amiera vahoaka foana lalalatina rehefa manao zavatra zay zao fa nisy fotoana raha ny atezeranay de efa nisy fotoana zay efa tsika metra-pialany roso moa va niteny melo raha metra-pialany fa rehefa nera tamin'ny vahoakanay zay de mety aloha nareo fa 8 ntony fa lazainy olona ndray fa ianareo ndray nitonga ao nareo ndray manao sakanao dia nao fa amin'ny fifidianana zay rehefa hitanay fa rehefa zay ny fitsipitalo zay ke tsy matahotra fifidianany na ho zarainy arivo ako tsy olana aminay zany tsy ampafiry zavatra monsieur to zany fa nytiany apetraka fotsiny mba fifidianana ny fanaraka amin'ny safidim-bahoaka fa nenay fa raha za manokana zange tsoko anao raha mampanao politika ao aka ohatra hoe tikotana raha zange le de vavaka amin'Andriamanitra aka hoe aleo engany ny ACC Andriamanitra mba anaiky an'iny indray
de hitanao ny anjo azy eo fa saingy zao a tsy mpitondra ny jereko fa mivahoaka ka misaotra anareo nanasanay teto a de mbola manamafy izay a fa aza mieritreritra mihitsy anareo hoe vity zany no mapara fa alohanay a araky fiteniko matetika hoe aleo manana olona ray maresy lahatra olona ronjato amizay manana olona ronjato fa naka fotony ohatran-dafotsy be verizipo raha presan'olona ray aleo manana olona ray maresy olona folo mizay manana olona folo vovoataka ngay nitsoka ny sivy makasitraka namana lala ty makasitraka anao ndre matoa Solombavambahoaka nitondra an'izay resaka izay